firenena mamokatra i Madagasikara, manana faritra tena mahavokatra katsaka izy. Anisan'izany ny faritra Sofia izay tohanan'ny fandaharana asa Prospere noho ny fananany toetany mafana ahafahana manao voly avitra amin'ity zotra mpiariana ity. Fandaharana asa izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana aronjony manohana ireo mpandrarana madinika ka efa betsaka ireo tantsapam-boly no mamokatra sy mamatsy ho an'ny tsena ankehitriny. Raha ny taom-pamokarana 24 dia mieritreritra fa eo amin'ny 70 hektara eo no tany eritreretina ho ambolena katsaka izay eritreretina fa vokatra any amin'ny 700 taona ary 3700 ireo mpamokatra eritreretina ho toanana amin'izany. Ankehitriny ny atsasa-manilan'ireo tantsapam-boly no nahazo ny lalam-barotra ary afaka manatsara ny fari-piainana noho ny tohana nomen'ny fandaharana asa fanohitra. Paikady voizan'ny ministera momba io lalam-piariana io ny ahamatianina ny mpamokatra ka ampitodiana azy ireo amin'ny tsena mba ampiroboroboana ny fandrarana ara-pamokarana. Na resy lahatra andreo namagna ireo zany eto amin'ilay fambolena ara teknika. Le tsako taloha zany mandeha kolavaka, mandeha voly saritaka. Fa rehefa nofagnindreo fikambanana Prospere ireo zany zay de lasa nahay matianina zany amin'ny resaka nahay nivoatra zany amin'le fambolena katsaka. De niteraka hatsarana katsaka zany de maro zany le resy lahatra. De tamin'ny taona ty koa zany zareo nagnetsiketsika anay koa zany de hita be fa niroborobo zany ny fikambananay ary na ny voly vitanay ary de tena betsaka ary hita fa tsara satria ny zava-dehibe tegna ny ilanay an'zareo zany amin'le resaka fampianarana ny elanelam-bokatra sy ny longueur sy ny largeur zany. Satria zany zahay teo aloha zany amin'ny fambolena etim-paharazana fotony raiky ohatra ty zany misy agny amin'ny 10 atao lavaky raiky. Satria ino zany azony bibikely masika loatra mba misy amin'igny na 5 matin'le bibikely mba 4 tavela na 3 tavela nefa tsy mahomby ihany. Raha fa natao zany le fiarahana amin'ny Prospere teknisiana mandeha isan'andro mampianatra le kojakoja sy ny fambolena sy ny elanelany sy ny famonoana bibikely de hita maso fa izy zao nagnaboaka ohatra zao. Tamin'ny voly etim-paharazana tamin'izay mbola tsy niaraka tamin'ny Prospere zay aloha de mbola tsy nahita tsakosako mandeha hagny amin'ny zao 20 cm zao. Fa amizeo zany zahay nanomboka tamin'ny rasanay zeo ny zava-misy mba hita maso. Tsy mampisalasala zany milaza hoe telo ohatran'ity zany de mahatratra kilo raiky. Ary zay zany ilazany président ekipa aloha hoe raha hektara raiky de mamoaka amin'ny 4 tonnes. Nanomboka tamin'ny 2 oktobra 2024 no nisehatra ary nandrara tamin'ny famporisihana amin'ny fambolena katsaka ny LFL ka ampifanarana amin'ny vidiny farany ambany izay tadiavin'ireo mivondrony tantsaha mba tsy ahafaty antoka azy ireo no ahafahana mampandroso azy ireo ihany koa. Ireto tantsaha ireto izay nahazo fiofanana dia azo lazaina fa mahafeny teknika mpambolena ka hitataratra izany amin'ny alalan'ny hatsaran'ny kalitaon'ny vokatra. Resaka fahadiovan'ilay tsakotsako ny zavatra hitanay de madio kokoa ny tsakotsako izay avy amin'ny tantsaha izay toanan'ny Prospere. Ny fahazahoako azy zany de noho ny hoe voakadre kokoa zany hoe voahanatra kokoa zany ireo fa hoe ity ny qualité tsara indrindra izay tokony hiarahantsika amin'ny LFL. Zany hoe zany somary miavaka kely zany ny tsakotsako avy amin'ny tantsaha izay toanan'ny Prospere. Arak'izany mahabe fanantenana ireto mpamokatra katsaka sy ny mpandray ny vokatra ny fiara-miasa miaraka amin'ny fandaharana asa fanohitra teo ny fanamorana ny fahazona lalam-barotra, ny fahafehezana ny teknika mpambolena mba hahazoana vokatra tsara sady betsaka izay afaka mifaninana amin'ny tsena. Teo ihany koa ny fampiakarana ny fidiram-bola sy ny fari-piainan'ireo tantsaha. Na izany azy dia ezaka mbola miandry hatrany ny fanatrarana ny vina izay napetraky ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny amin'ny Velirano fahasivy ny amin'ny fahavitantena ara-tsakafo.